azo ninona tsara rehefa zay mahasolo lalàna ny azo amboariny saka zay mahasolo vahoaka na 5e mandahaka zay nge makarary andohangeo dia zany hozonongo faty zao nefa mbola velona somatsara ka io na inona ho resahany eo na inona rehefa tiany vahoaka ianao lany foana dia rehefa anova lalam-panorenana aritsika dia sy vo manao tsizy zay anao eny dia zay maresy amin'ny maresy fa tsy olona kely 900 tsy olona kely 10,000 sy 1 alina zany akory ny sakana fampanotrona eto azo resahana tsara zany ka izy ary nasolontsika filohandra ratsoelona ravalymanana efa président ravalymanana efa rotrotroka tsisy tsony izy sy teny 10% tsisy tsony eto filohandra ratsoelona any mbola matanjaka eto ary zay mbola anapofona ary mbola anehonay hatrany fa miasa foana zay ty fototra ary niteze amina tsara ezaka fongo ny apiady zay ndray ma tsy système mange tena mivavaka amin'Andriamanitra mihitsy sy any amin'ny tsy inonareo rehetrarehetra mba tena mbola irotsaka atao azy amin'ny mandava filohandra ratsoelona fa tsisy mavita mivitany eto ary zay mampitapitapy an'ireo mpanohitra reo ataoko hoe mitapitapy mihitsy satria efa olona mitapy eny zazo anareo mahita na velona zao da zay na fanoto mandry nampandeferinay ny ampipo na ministera mikarakara ny mponina ary zay tsy misy budget nomenanay dia niraisinay ampitiavana zany satria ny mponina no tokony ho karakaraina sy ny tokony enona eto amin'ity tany sy mifanjakana ity alohanay nakany ministerany mponina zay ny adivarotra hoe alohanay ny ministerany arenakibony tany satria tsy androbany arenakibony tany ny atongavanay fa ikarakara ny voaka malagasy ny jivanay ary hoe tokony mba ho atao ny fanajariana ny tany mikasika ny fananatany satria zay dia tsy manaiky mihitsy an'io Z2S natao io ary tsisy soni mikasika an'izany eto raha mbola ministra mapara mikasika ny fananatany omena ny vahiny raha mbola ministra mapara ny ao amin'ny zany aménagement du territoire zany tsy fedizatseza zany nataonay fa eto dia milaza amintsika fotsiny areto ny zavatra tena tokony ho ataontsika sy ibanjintsika malagasy manomboka androany manao laharam-pahamena ny fametrahana ny mangarahara eo amin'ny fandraisana ireo mpiasa hiasa ao aminy orinasa Baziliara raha araka nambala ireo tompona andraikitra misahana ny mahaolona ao anatin'ity orinasa ity tao anatin'ity fihaonana izay nitondrana fanazavana mikasika ny dingana rehetra eo amin'ny fandraisana mpiasa sy ireo asa ataon'ny CTR izay naramaso akaiky ny fampidirana mpiasa ao amin'ny orinasa Baziliara. CTR moa dia ny comité pour la transparence du recrutement zay efa nisy io taloha teo talohan'ny suspension base iny dia haverina indray zany zay CTR izay amin'izao aka ny asa miandry CTR misy roa zany ny tena andraikitra andrasana avy amin'ny CTR ny voalohany dia ny hanamarina an'izay fangaraharana zay eo anivon'ny recrutement ny base toliara reo zany no hijery sy hanara-maso ny recrutement ny base toliara hoe tena manaraka ny procédure zay efa napetraka marina ve ny orinasa rehefa manao zay recrutement zay ary tena manome laharam-pahamehana tokoa ve an'ireo olo baka amin'ny toera fitrandrahana ny andraikitra ny faharoa dia ny hanampy anay koa zany hanamafy sy hanazava makasika an'izay recrutement atao amin'ny base toliara zay mizahay atao amin'ny base toliara dia tena resy lahatra amin'izay hoe fanomezana laharam-pahamehana ny olona zay voakasika mivantana avy amin'ity testkasa ity zay reo no laharam-pahamehana amin'ny asa sy ny formation zay homena atao amin'ny base toliara. Nahaliana ireo solon-tenany vahoaka nanivon'ny komina voakasika mivantana mitetika asa base toliara ity fanazavana no entiny ireo tompona andraikitra avy ao anivon'ny orinasa base toliara nandritra diatrika asa ity. Araky ny fahazahoaka ny fagnazavatra eo zany igny zany ro mety satria igny zany mba tsy mampisavorovoro ny vahoaka makasika an'igny recrutement fa mangarahara tokoa zany gn'asan'ny base raha fa igny ro mipetraky ny CTR igny zany ny tena mampandeha soa hara voara-dalàna zany voara-maso zany le mpiasa recruté avy amin'ny base ka mety aminay igny zay vahoaka amin'ny fotony ka raha fahitako azy aloha zay zany ny tena mety satria ny mahamety azy tonga dia misy mpagnara-fijery zany ao amin'ny recrutement ny zaza zay ho raisina ao amin'ny hiasa ao amin'ny base toliara tena magnaraky zahay avy agny fotony zany satria atao amin'ny base toliara zany sisy kolikoly
de araky fanapaha-kevitsy nataony Androany zany hanorina ny membrana CTR zany hisy mpagnaramaso baka agny fotony hajoronay zay hiara-miasa amin'ny base misaotra ny base toliara aloha zahay eto tena nametraka nizao fomba fiasa ny mangarahara sy zay araky ny lalagna ny fampifeza hoe zay ro napetraka ao anatin'ny boky nandraikitsy hoe gn'anakinay zay voakasiky io ro raisy voalohany mahatsiaro faly zany zahay ray aman-dreny laha izao gny raha misy napetraka ty CTR na komity misana ny fangaraharana eo amin'ny fampidirana mpiasa eo anivon'ny orinasa base soliara ity mba hanara-maso tsara sy afaka ihany koa hijoro vavolombelona amin'ny mangarahara tanteraka amin'ny fampidirana mpiasa ataon'ny orinasa base soliara izay hanamasorona amin'ny fifampitokisana amin'ny orinasa sy ireo vahoaka eny anivon'ny komina. Lehilahy iray no nosamboriny mpitandro filaminana noho ny resaka fanoherana tetikasa base soliara ny farany herinandro lasa teo. Tezitra mafy noho izany ireo mponina ka naka olona roa izay mpiasa ny tetikasa base soliara nataon'ireo mponina otazy ho takalo naman'izy ireo. Ny asabotsy maraina indray eo amin'ny tamin'ny roa sasany amin'ny 3 ora maraina dia nisy mpitandro filaminana indray zany amina fiara tsy matao dalana anakefatra avy eo Toliara niditra tao amin'ny tonga tao amin'ny fokotanin'ny Benitra zany hanambotra ireo le hoe lazaina zany fa mitarika an'ilay fanoherana ny tetikasa base Toliara moa zany any atoerana. Ny zavatra nisy tamin'izay fotoan'izay dia le tena mpitarika moa zany tsy tratra fa nandeha nanavitra ny tenany fa nisy namana anankiray kosa nefa zany no samborony zareo tao anatin'izay. Rehefa teo zay fisamboran'izay zay mariako fa ny be ny tanàna Nankily Maliniko moa zany no nitarika an'ireo olona ireo mpitandro filaminan'ireo nakeo Benitra no ny fanamborana dia vokatr'izay zany nisy ny fampiresahana, nisy ny fampidiniana, vokatr'ilay fanamborana moa zany dia nisy toko hoe visioconférence nataonay moa zany maimaiky hoe inona zany ny zavatra tokony ho atao tapa-kevitra moa zany ny fokon'olona vokatr'izay fa hoe ilay olona ampiasain'ny orinasa base Toliara zay mipetraka ao amin'ny commune Nankily Maliniko eo amin'ny fokotanin'ny Benitra zany raha tsy mivoaka le namana anankiray voasambotra dia nanambotra olona anankiroa koa zany avy amin'le ampiasain'ny orinasa base Toliara ny fokon'olona dia nataondry zareo zany reo otazy napetraka zareo amina toerana anankiray ny asa misy ombavahoaka faharoa miara mahita ngamantsika amin'izao fotoan'izao fa miteraka adilika be ary mitondra ataontsika hoe fanakorontanana ho an'ny firenena malagasy ny raharaha base Toliara amin'izao fotoan'izao ka dia mingavy izay sombavahoaka mba andalo eto amin'ny antemera-pirenena ny cahier de charge momba n'ity orinasa ity satria mino izay fa tsy misy zavatra fiainao ahoana sy ahoana ny fomba fiasa ny permis volontaire sy ny maro samihafa zay tsara fandanazareta indrindra fa ny cahier de charge zay fanarahan'ny fanjakana momba n'ity raha base Toliara ity satria aindehibe amin'ny firenena izy io ary tsy natokana ho an'ny fahefana-panatanteraka rery ny fanapahan-kevitra mahakasika an'izany fa tokony ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny sombavahoaka izay nofitin'izy ireo isorotena azy ireo. Fangatarana farany maniry raha tsika bebe atao ny interpellé ihany koa ny ministéran'ny finance ho tonga ara-potoana araka ny voalazan'ny texte ny LFR eto amintsika fa tsy liam-potomoty roa andro sy 3 andro mandasiraka miangavatsika vahoaka malagasy mba hihaino an'ity namana ty za aloha tena mahita hoe tena tsy natao hitondra firenena ity namana ty iza zao no manabato ny vahoaka malagasy iza no mandainga ny vahoaka malagasy ary tena 10e tanina mihitsy izy raha nabato tsy andainga ny vahoaka malagasy mba eno le teny nataontsika malagasy farany teo. Afaka manantena ve zany zay indray matofilo fa amin'ny herintaona ohatr'izao zany amin'le fotoana maintany toy izao dia tsy efa tsy hanana olana intsony ve isika? Valiko fo avy hatrany ny teninao teo ny ora hoe amin'ny herintaona ohatran'izao moa zany inona ny zavatra hitranika, inona ny zavatra mety hisy. Zay zany dia milaza hoe raha nareo izaka rehetrarehetra napetatsika reo reo investissement goavana zay nataontsika reo
tsy tokony isy tsony de lestage amin'ny taona ho avy. Zay ny zavatra ho ataontsika, zay ny fanamby apetratsika, tsy miandry. Ary zany miteny miora zany zavatra teneniko anako rehetrarehetra zany, tsy hoe mbola nofinofina hiteny hoe ho atao fa efa ao ny akamarony na ny groupe na ny parc solaire efa ao. Hitanareo tamin'ny télé teo efa navoakatsika tany Tomasina fa mifanafianganana ny fanatanterahana an'izy ireny no tokony ho apetratsika. Fanontaniana mipetraka amintsika vahoaka malagasy, mbola misy ve délestage fa efa nahazo rano ve isika malagasy? Fa raha ny fanambarany nataony androany isika volana septembre 2025 aiza akory le délestage hitatra. Champion du monde izy raha anabado atsika vahoaka malagasy, raha tena hanao balarora amintsika vahoaka malagasy. Zay le hitenenako amin'ity vila ty hoe ngay rajoelany hoe aza mba apetraka 100% ny fanantenana. Ok, raha tonga moa izy de araba soa araba tsara, fa izao aza dinona fa tsy bare airery ihany tomboka raha sport no resahana mitondra avo ny fanevany Madagasikara. Maro ireo zanaka malagasy nanao ny aintso zavatra, champion du monde, champion d'Afrique. Tokony hitombo isany isa vila. Raha tena miteny anao fa ianao no ray aman-dreny malagasy rehetra, ampitovio ny malagasy